ela mihitsy mikikika faly be mihitsy aza satria fa ela be azo tsy mijery spectacle mikika andro tena faly mahafinaritra be. Maheno an'ilay publika mihira, ilay mihiran'ilay hira mbola ao ambavan'ilay olona daholo ilay hira, dia izay indray no somary variana mijery an'ilay izy. Anisan'ny zavatra anankiray nahafinaritra be izay dia tena merci ho an'ilay publika. Nanomboka tamin'izany dia makikiky dia pika aloha tsy miova mihitsy taloha laladava dia ny hirany koa mety tsara foana ny hira taloha rehetra mivelona ny hira vaovao tsara foana concert androany aloha tsy nampozina ihany satria hoe voavoalohany tamin'ity taona ity zany dia nefa ny avy eo tena feno tena mbola tian'ny olona zany. Hery vaovao anay ndray hery lehibe ao anay a ny navitany fampisehoany androany fa dia tena tsotra indrindra mbola enina foana ny tsirony ny ezaka natao zany satria raha tamin'ny voalohany zay tsy nieritreritra hoe 20 taona ty aoriana dia mbola hiakatra eo ambonin'ny sehatra io noho ny fifankatiavana misy eo amin'ny parika dia noho ny fanohanana ataon'ny olona rehetra. Tiana asisika daholo ny hira rehetra satria be dia be ny hira nangatahan'ny olona rehetra fa dia nizahana fitiana tao anatiny zany 5 taona rehetra. Tena tsara, tena tao anatin'ilay nieritreretina mihitsy satria na ny son ary tena nahafinaritra be ny fiarahana tamin'ny publika. Tena faly izay, tena faly. Tena nahafinaritra, tena nangano hoany mihitsy. Faly izay. Zay mahatampiaraka eo. Ela velona ny tarike!